Seranan'ny Zeebrugge any Belgique sy seranan'ny Sète any Frantsa no niantsona ny letry ny Madagasikara 12 andro eo ny faharetan'ny lalana. Tsy ahina ny kalitao, tsy ahina ny fotoana nahatongavan'ny vokatra any amin'ny tsena iraisam-pirenena, manapirofo ny traikefa sy fahaiza-manao ny mpandraharaha soronasa voakasiky ny fanondranana letry avy eto Madagasikara. Teo am-panombohan'ny fanondranana dia efa voafehy mialoha ny ambana rehetra. Raha tamin'ity volana novambra ity zany dia eo amin'ny 6 no isan'ny sambo zay tsy maintsy andalo eto amin'ny Saranatsambo, kanefa na zany ary moa ny letisia mena lanjany manokana ihany satria arak'izay exportation anazy zay zany matoa koa zany hoe mitombo ny lanjan'ny vokatra ondrana dia midika zay fa misy ny fitokisan'ireo mpandrahara ireo ny orinasa. Ataoko hoe zava-dehibe dia eo moa ireo mpiara-miasa namana izay nampiseho fahavononana foana na dia hoe lava ary le fotoana ty zany samby faefatra zay eritreretina hoe amarana tanteraka nyty taompotazana 2024. I Regal Bay no samby faha efatra nameno letry farany teto amin'ny Saranatsambo ny Thomas na ho an'ny taom-panondranana 2024. Izy no samby faha telo mankany Eropa nitondra 537 sy arivo tonne. Ses Trust ny faharoa nitondra 227 sy 7 tonne. Atlantic Clipper ny voalohany nitondra 727 tonne. Sambo iray faha efatra i Crown Topaz ny azo an'i Russie nitondra letry 730 tonne ka nameny ny letry naondrana amin'ny sambo niainga avy teto Madagasikara ho 740 sy 7 tonne ho an'ny taona 2022. Zany hoe nisy 700 tonne niotra ny voavinavinan'ny gel. Marchandise conventionnelle nentina anaty palette no kirakirainy SMMC teto Antsiranantsambo ny Toamasina ny 777 sy 3 tonne tamin'ny letry 7 tonne naondrana nakany ivelany tamin'ny taona 2022. Mes interlocuteurs les plus importants sont la SMMC. Je ne peux que les remercier. Mametraka ny Madagasikara ho maro toerana amin'ny fanondranana letry amin'ny tsena iraisam-pirenena any Eropa isan-taona ny fahatratrarana betsahana hatramin'ny 700 tonne tamin'ny taona 2022 ary vinavinaina fa hampiditra vola vahiny mihoatra ny 400 tapitrisa euro. Voankazo fanondrana iray manampitanjaky ny toe-karen'i Madagasikara isan-taona ny letry fa saingy mandeha ily zany raha tsy mifanaraka amin'ny fotodrafitrasa taky ny fanantontolona sy fifanakalozana arabarotra maneran-tany ny fotodrafitrasan'ny Saranatsambo ny Toamasina. Seranana iraisam-pirenena lehibe eto Madagasikara afaka mandray sambo lehibe mpitatitra entana avy any ivelany mihoatra ny 40 isam-bolana, mandray entana mihoatra ny 7 tapitrisa tonne isan-taona ka ny 7 isan-jato amin'izany no entana conventionnel na tsy anaty conteneur kirakirain'ny orinasa SMMC izay nahatratra 4,000 sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa tonne ny volana janoary hatramin'ny volana novambra 2022. Miampy fikirakirana ireo fiarakodia niditra teto amin'ny Saranatsambo ny Toamasina 7 sy 4 sy 1 arivo sy 1 alina.